dia faly miarabantsika tsirairay avy indray a amin'izao androandroany zao manaraka ny fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity volana février 17 sika zao ary mandeha dia mandeha fotoana fa tapitra sady zay ny volana janoary androantsika mbola meny tompotompon'andro indray iain'ny teniny zay fanahy sy fiainana teny velona sy mahery manakolazaina amiko indray ny tompo androany manakolazaina aminao indray izy androany ary mba anogilana sofintsika ifantokontsika ary ao anatin'ny fanahy mivavaka tsika mandray zao teny zao miaraba atsika rehetrarehetra tsy hankanavaka manaraka an'izao fandaharana zao manerana ny nosy ny any Tamatavy ny any Antsiranana ny any Nosy-be ny any Ambanja ny any Mahajanga ny any amin'ny faritra any Parafaravola Andilamena sy ny faritra any manodidididina azy rehetra any Fianarantsoa any Ambositra Fort Dauphin Tuléar ny eto Antananarivo sy ny amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara zay mandray an'izao toriteny zao dia ny tompo mbola ampitombo ny finoantsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra satria ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny finoana dia avy amin'izay tenin'Andriamanitra zay tsy adino ihany koa ny velan'ny Madagasikara rehetrarehetra zay azona akony mandray ny afatra avy amin'ny zao teny zao ary mahazo fahasoavana mizara aty aminay ny fikasihan'ny tompo sy ny fanovan'ny tompo azy noho ny teny zay voarainy avy amin'ny tompo amin'ny alalan'izao toriteny zao ao La Réunion ny any Maurice dia ny any ampitan-dranomasina hafa ihany koa ny ao France dia maromaro any amin'iny département Val d'Oise iny ao amin'ny région Île-de-France ny any Bretagne ny any Poitiers ny any Mulhouse ny any Metz ny any Melun ny any Meaux ao Paris ny any Montpellier Marseille Bordeaux any Émoutier zay any amin'ny faritra Nouvelle-Aquitaine any zany no filaza azy any hoe amin'ny faritra maro ao France ao dia be da be koa ny kasihan'ny tompo amin'ny Bordeaux be da be ny toerana zay hiantefan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ary azon'ny olona fiainana ny teny zay voambara dia ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'izany ny any Belgique ny any Portugal ny any Italie ny any Grèce any Jordanie any Koweït any Arabie Saoudite any Dubaï ny any Canada toerana maro zay antefana zao teny zao satria melo-patrana manerana ny nosy ny manerana zao tontolo zao ny olona zay mangetaheta ny tenin'Andriamanitra ary zay mangetaheta sinoana dia Andriamanitra mahita azy ireny ary mamoky azy ireny dia ny tompo mbola ampaheritsika ampitoetra atsika ny any faritra any Karaïba ny any Haïti any Martinique sy ny maro zay tsy voalaza dia miaraba atsika tsirairay avy manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika zay olona kasitrahana ary mirano fahasoavan'ny tompo ihany koa amintsika manaraka zao teny zao ny arahantsika dia tsy olombelona ny arahantsika tsy rafodrafotra sy fombafomba ny arahantsika dia tsy fikambanana fa ny arahantsika lay maty nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay Andriamanitra tokana Jesosy Kristy no anarany lay manome fiainana be da be izy no arahantsika ary rehefa ho avy izy dia aka fiangonana madio masina be voninahitra tsy misy fiketronana tsy misy petipetina fa fiangonana tsy misy kanina noho ny rany zay nanadiovany azy noho ny fanamasina zay nomeny zay mampahery manamasina ary mampijoro andehanana amin'ny fahamasinana dia izay teny omeny atsika dia amelombelona sy ame fiainana ao atsika ho avy Jesosy eny amin'raha ho lanitra tsika tsirairay avy zao manaraka an'izao teny zao vonona ve tsika fa ho avy izy eny amin'raha ho lanitra raitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 1:20 tsy adino koa any Limoges any dia any Bourges any amin'iny faritra voalaza teo iny misy mandray zao teny zao koa dia ny tompo koa matsiaro azy ary matsiaro anao koa zay amin'izao fotoana zao mbola hitombo ny fitiavanao an Jesosy ary mbola hirehatra ny fitiavanao an Jesosy any amin'ny toerana misy anao any Orléans ao France. Luka 1:20 andininy fa 7:20 Luka 1:20 andininy fa 7:20 ary izy nanao fanoharana taminy hoe jereo ny aviavy sy ny azo rehetra
raha hitanareo fa vao manaroka ireo dia fantatrareo ihany fa efa kaiky sady ny lohataona dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoko ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Averiko Luka 1:7-20 ary izy nanao fanoharana taminy hoe jereo ny aviavy sy ny azo rehetra. Raha hitanareo fa vao manaroka izy dia fantatrareo ihany fa efa akaiky sady ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoko ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Manasa antsika hamaky ny Luka 1:2 manomboka amin'ny 1 hatramin'izay nivakiko teo zay. Fa nilaza Jesosy hoe rehefa hitanareo fa mitranga daholo le zavatra rehetrarehetra nyresahako anareo naminaniko ny zavatra teneniko teo dia fataro fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Marobe ny hevitra hoe fanjakan'Andriamanitra io fa nisan'le fanjakan'Andriamanitra tia nalazaina dia le fiverenan'i Jesosy eny amin'ny ran'olanitra aka ny fiangonany. Dia be da be ny zavatra nolazain'i Jesosy ato. Raha mandinika tsara ny teny itsika Luka 1:20 ny faminaniana rehetra izay voambaran'i Jesosy, ny famantarana, ny sininy izay milaza hoe tsy maintsy hitranga zavatra mitranga alohan'ny fiverenan'i Jesosy ao anatin'ny Luka 1:20 io dia efa tanteraka daholo ireo. Dikan'izay raha efa tanteraka daholo ireo dia akaiky le fiverenan'i Jesosy. Jesosy Kristy io lay nitsangana tamin'ny maty nandresan'ny fahafatesana niakatra ho any an-danitra dia mbola iverina io. Iverina io na ho aniza mandray zao afatra zao, na izy na izy, na ino izy na tsy ino, ny faminaniny ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka, na anaiky izy na tsy anaiky tsy maintsy tanteraka izay, ary tsy maintsy tanterahan'Andriamanitra ny sitrapony. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1 dia manambara mihitsy ny anjely hoe iny Jesosy iny mbola iverina iny. Fakitsika mihitsy zay efa voabara teto foana zay tamin'izao fandaharana zao dia mbola ho resahantsika ihany satria tsy miova ny afatritsika fa zay hatrany hoe zay fiverenan'i Jesosy zay. Ozy izy hoe ry lehilahy Galiliana 1:10 amin'ny 1 amin'ny Asan'ny Apôstôly. Ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Zay fanamarana ny tenin'Andriamanitra, faminaniana lazain'ny tenin'Andriamanitra. Faminaninany amin'ny aterahan'i Jesosy efa tanteraka izany. Faminaninany amin'ny iverenan'i Jesosy tsy maintsy tanteraka izany, ary zay ny voalaza ny anjely teto hoe mbola iverina indray izy ary ho hitanareo. Jaona 4:40 Jesosy tena ny mihitsy koa no milaza an'izay. Zao no lazain'i Jesosy hoe 4:40 1:7 ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo. Ho avy indray, izany hoe misy fiverenan'i Jesosy fa andro no ho avy Jesosy eny amin'ny ran'olanitra. Mba fantatrao mandray tenin'Andriamanitra ve zany? Mba fantatrao milaza ho kristianina ve zany? Ary manahoana ianao manoloana an'izany? Tsy rototra ve? Mino ve sa tsy mino? Tsy miraika ve? Sao dia verinao fa resaka fotsiny zany, sao dia resaka ozy ianao hoe zavatra tsy marina zany. Fa tia baiboly tia marina ny voalaza rehetra ato ary tsy maintsy tanteraka izany. Zao ny zavatra nisy rehefa ao aorianao tantarain'i Paoly ao amin'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany, Tesalonianina voalohany 4:4-7 dia zao no lazainy hoe ny amin'ny fiavian'i Jesosy io dia ozy izy hoe rehefa maneno ny trompetra ozy izy manambara ny anjely fa Jesosy fa miverina dia zao ny zavatra hitranga, ny maty ao amin'ny tompony ho hitsangana dia iovaina endrika izy ireo. Dia rehefa aveo zay olona ao amin'i Jesosy eto tany ka mbola mitoetra, zany hoe mbola manana ny fahamasinana, mbola miaina ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra, mbola ao anatin'ny fahadiovampo, tsy ao anatin'ny fahotana, itsika zay velona ka mbola mitoetra no ovaina indray mpimaso ihany koa, manana mandray an'le tena vaovao dia hiara-iakatra amin'i Jesosy, hitsena an'i Jesosy
eny amin'ny raolanitra zany hoe jesosy tsy mbola hidina aloha anjaka eto mbola misy ray ny fiverenan jesosy ataoko hoe fantelo ndray zany hoe tonga de amin'iny fantelon'zay izy misy fotoana horesantsika ndray izy amin'ny fotoana manaraka hoe tonga de izy ny anjaka eto amin'ity tany ity hitondra ny fandripalemana hitondra ny fahamarinana hitondra ny fiadanana sy fitsaharana lavorary zay tsy hitany olombelona ary fiainantsika am'izao fotoana zao feno korotana feno tsy fahamarinana feno herisetra feno abibina feno fanabakana feno faharatsiana de ho avy mihitsy jesosy am'le fahanotelony hitondra ny fanjakana anapaka ary hitondra n'izao tontolo zao ao anatin'ny fiadanana sy fitsarana zay mola ao ariny fa le fiverenan jesosy fandrony io tsy ho avy eto tany izy fa eny amin'ny raolanitra izy de zay maty ao aminy sy zay rehetra velona ka mitoetra ao aminy ny ara-iakatra aminy eny amin'ny raolanitra zao koa ny voalaza lioka toko fafito ambe folo lioka toko fafito ambe folo efa voalazatsika teto daholo zany teny zany fa averintsika mihitsy anamafy azy tsara ao anatsika mba horaisitsika ary ampiorina finotsika tsy vitany ampiorina finotsika fa hoanao zay sambany vao mandray zao afatra zao mba hatonga anao hibebaka andray ny famonjena mba ho tafiakatra miaraka amin'i jesosy ianao fa zavatra mariny ny ty ambary ty zao ny voalaza lioka toko fa fito ambe folo andininy fa valo amby telopolo lazaiko aminareo fa mizany aliny zany isy roa lahy miray fandrina ny anankiray ho raisina ary ny anankiray ho avela isy roa vavy miara mitoto vary ny anankiray ho raisina ny anankiray ho avela zany hoe misy an'izay fisarahany zay misy ny tavela eto rehefa tonga jesosy eny amin'ny raolanitra misy ny ara-iakatra amin'i jesosy eny amin'ny raolanitra vonona ve ianao aiza ho aiza ianao fa tsy maintsy hisy zay fotoana zay zavatra mitranga tantara-piaina zao tontolo zao de zavatra ho avy atsoatsy de isy le fitondrana tokana efa miamandroso am'izany moa tsika nouvel ordre mondial de isy lehilahy ray hitantana anjaka hitondra nyty zao tontolo zao ty ary isy koa lay lehilahy nota zay ilaza fa izy no andriamanitra izy no mpanjaka ary ivavaka amin'ny olona zay ny zavatra isy dia misy efa misy fanatotoloana zany ary efa mandroso am'izany tsika zao de me manomboka ny fahoriana sy ny faharariana rehetra de eo amin'iny fotoana iny iverin'i jesosy handray ny fiangonana de rehefa lasa ny fiangonana me mipongatra le ratsy eto ary manjaka am'izay le lehilahy tokana zay anjaka hitondra mody ilaza fiadanana sy fitsaharana mandritry ny telo taona sy tapany fa ny amin'ny telo taona sy tapany faharoa de tena hoe ady herisetra vono ary raha toa ianao tsy mandray ny marika ilay biby ty enina mempolo senjato de ho vonona ianao vonona martira ianao raha mandray an'izay moa anao de tsy mahazo ny famonjena ntsony ianao fa efa anazy ary very any fahaveresana no zay fanekenao an'izay zany hoe ny tantara zavatra isy zany zao zavatra isy de zao efa manakaiky tsika an'le fiverenan' jesosy satria efa tonga ny fanatotoloana efa misy efa hipotra le lehilahy nota efa hipotra lay lehilahy tokana zay anjaka hitantana n'izao tontolo zao efa memiroso am'izany tsika dia rehefa mitonga zay rehetrarehetra zay ho avy jesosy andray ny fiangonana de eto am'izay lay fahoriana lehibe manasa atsika ho ia teo amin'ny lioka toko faraiky amby roapolo fa raha fitiniko vetivety eo inona avy lazain'i jesosy tao nanontany mpianatra hoe inona ny famantarana milaza fa efa iverina ianao voalohany de ho jesosy hoe tandremo so vao fitaka nareo fa maro no avy amin'ny anarako hiteny hoe izao no izy tandremo nareo izy fa tsy nirahako reny famantarana voalohany mpaminany santoka io mpaminany santoka io de mitondra ny olona hiala amin'ny filazantsara tena izy hiala amin'ny hazo fijaliana hiala amin'ny resaka fahamasinana hiala amin'ny resaka tahotra an'andriamanitra hiala amin'ny fifatohana amin'i jesosy tsy kristosantrika ntsony le fitoriana fa lasa olombelona ny lohany ary lasa fitadiavam-bola lay filazantsara efa misy zany am'izao fotoana avy eo jesosy milaza hoe andre ady sy filazana ady ianareo isy firenena hitsangana mely firenena isy fanjakana hitsangana mely fanjakana be da be zany am'izao fotoana any afrika any syria any amin'ny toerana maro samihafa any de misy ny ady guerre avy eo jesosy de milaza hoe isy arety mandringana isy aretina tsy azo tranona misy ny aretina tsy azo tranona ny sida ny cancer ny peste zany moa azo tranona ihany fa hoe aretina maro zay mirongatra aretina mampijaly ny olona misy koa zany milaza koa jesosy ny famantarana lazainy de hoe isy ororotany ny ororotany vao hitatsika teto madagasikara vao iana teo efa nanakaiky ny tena ororotany gravy
teo aloha teo koa nisy ororon-tany tamin'ny faraparan-taona tany Italia tany Australia zany hoe famantarana daholo regny lazainy Jesosy koa fa isy mosary any atsimo any amintsy eto Madagasikara any atsimo misy zany any amin'ny faritra Afrika misy zany lazainy Jesosy fa isy ny fanenjehana ireo kristianina maty martiro de efa misy zany raha mamaky ny tantara ianao zany rehetrarehetra zany a famantarana ny lazainy Jesosy famantarana ny lazainy Jesosy de milaza koa fa tsisy fankatoavan-dalàna ary angatsika amin'ny fitiavany maro de be da be ny olona zao tsy mifankaty be da be ny olona miandry-kendry toana be da be ny olona tsy mifankahazo zany rehetrarehetra zany de manambara fa akaiky ny fiverenan'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 4:20 de milaza koa am'le hoe fahavetavetana ao amin'ny tenipoly i Daniela moa naminany an'io a ao amin'ny Daniela 7:4 ka 7:20 hoe isy fanimbazimbana fametavetana ny ao amin'ny tempoly de efa nisy indroa zay fametavetana ny ao amin'ny tempoly zay a ny voalohany a de tamin'ny taona 700 talohan'i Jesosy Kristy a lay mpanjaka Siriana Antigus Epiphanina dia nakao amin'ny tempoly dia nanometraka ny andriamanitra Grika andriamanitra zareo atao dia nanolotra kisoa ho fanatitra tao izy biby maloto any Jiosy fa metavetana zany avy eo koa taty aorina tamin'ny andro 70 tao aorinan'i Jesosy a dia nitafian'ny Titusy ihany koa ny tempoly ary mizimbazimbaina efa fanambaran'i Jesosy a tanteraka ihany koa le izy am'izao fotoana isika ny tempoly ny fanamasina de misy ny fametavetanao misy fijangajanganao misy fahalotonao misy fampianaran-diso tsy fanekenan'i Jesosy ho mpamonjy sy mpanjapaka zany efa milaza koa fa efa manjaka le toetra ratsy ary fanimbazimbana ao ny amin'ny tempoly misy olona milaza fa izy no Andriamanitra tsy lazaiko anao zany fa eto Madagasikara misy an'izay de le entina mibao mihitsy izy a entina filanjana izy a de lazainy olona manaraka azy fa izy ny mpanjaka izy ny Mesia fa vetavetana ane zany tsy izy zany tsy araka sitrapon'Andriamanitra fa famantarana vevakaiky Jesosy efa faranako ny teniko aiza ho aiza ny misy ianao fa raha tsy miara-miakatra amin'i Jesosy ianao fa taraiky eto fijaliana ny azo anao eto fa orina ny azo anao eto ary raha tsy anaiky an'ilay mariky ny bibidia ianao de ho vonona martira raha anaiky an'iny ianao de tsy ho tafaray amin'i Jesosy tsony ary ho fahavalony androany zay mitory aminao miavana amin'Andriamanitra ianao Jesosy Kristy ny vaholanao anao tsy milaza aminao religion zay na fombafomba mpivavahana na atokom-pivavahana tsy milaza anao olombelona zay tsy mitory anao olombelona zay tsy miantso anao amina toerana na fikambanana zay fa miantso anao zay andray an'le fiainana io fiainana lazaiko anao io fiainana mandresy fahotana fiainana mangala an'izao tontolo zao fiainana ananana fitiavana fiainana andresena ny ota fiainana ananana fanovana tsy hoantsokajay ny devoly intsony izy no miteny fa izy no fiainana Jesosy Kristy no anarany izy no atoronay anao izy no ambaranay aminao hoe tsy ny fankanisana any am-piangonana ny mahavoavonjy tsy ny mahadiakona tsy ny mahampiandry tsy ny mahampihira ao amin'ny koral tsy ny fanaovana rakitra sy ny adidy tsy ny fanaovana fafolo-karena tsy ny fanaovana asa ny mahavonjy fa zany de religion ary zany de fahamarinan'olombelona fanamarinana tenan'olombelona eritreretiny fa izay no andraisan'Andriamanitra azy tsy zay no andraisan'Andriamanitra atsika averiko any tsy voavonjy tsika no ny asa natao fa voavonjy tsika de manao asa fanompona an'Andriamanitra fa tsy hoe manao asa fanompona an'Andriamanitra tsika mba ho voavonjy tsy zay le fahamarina andrabe da be no disolalana any am'zany mietrehitra fa ny fifofora ny fanaovany asa fanaovany adidy ny fanaovany an'izao andraikitra maro zao de hoe hitan'Andriamanitra izy ho raisin'Andriamanitra raha tsy ao mihitsy Jesosy raha tsy nateraka avany ambony ianao raha tsy nibebaka ny amin'ny fahotana raha tsy niala ny fahotana raha tsy nanay an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanao ary vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao de tsy fantatr'Andriamanitra mbola fahavalony ihany mbola lavitra azy ihany fa ny atoronay aminao de ny fihavananao amin'i Jesosy Kristy Jesosy Kristy tsy katolika Jesosy Kristy tsy protestante Jesosy Kristy tsy évangélika Jesosy Kristy fiainana Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana zay rehetra mandray azy de tonga zanak'Andriamanitra ary manana hery andresena ny ota andresena zao tontolo zao andresena ny fahotana zay rehetra mandray azy dia mahazo famelan-keloka maimaim-pona afaka ny amin'ny fahotana zay rehetra mandray azy dia vita fihavanana an'Andriamanitra ary voasoratra any an-danitra ny anarany ahoana ny fandraisanao an' Jesosy ifony ny fahotana ialao zay tsy sitrapon'Andriamanitra
ekeo ny anjakan' jesosy ao anatinao, inoy fa nyran' jesosy manadio manamasina manamarina anao, inoy fa fiainana vaovao nomeny jesosy ianao, inoy fa ny fanamasina mitarika anao ary mampandresy anao amin'ny fahotana, mampandresy anao ny nofo, mampandresy anao n'izao tontolo zao ary mahatonga anao hiaina amin'ny fahamasinana. Voalaza any amin'ny Zakaria veriko foana, tsy amikery tsy ampantanjahana fa amfanahiko io Jehova. Fa mila finiavana ao anatinao aloha, mila fanapaha-kevitra ao anatinao aloha, hiala amin'ny ratsy, hiala amin'izao tontolo zao, an'olo tena ho an' Jesosy. Rehefa hitan' Jesosy efa noloran-tenanao zay, izy no miasa ary mandresy anao noho ny fanamasina ao anatinao. Vonona ve ianao sa tsy? Anao ny safidy fa Andriamanitra miandry anao. Tianao Jesosy Kristy, ekeo ny famonjeny mba tonga anao hanana fihavanana aminy ary isany noraisina rehefa ho avy eny aminao lanitra izy. Ho azy ihany voninahitra ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen.